sujet anankiray mitokana mihitsy exclusif izay no asika ilazana azy ny fanadihadiana mikasika ny rarahany ary Madagasikara izay hoentsika eto amin'ny tsy maraina ity aty ampiandohana dia fa ampiomananareo fa lava ny famakafakana izay entina satria ny tiatsika ho avotra ao anatiny izao fanadihadiana lalina na investigation ray manontolo mihitsy moa tia natao ty mbenitsoana evson ary ho atolotra tsika peny ny vokatra izay fanadihadiana atao anatina vanim-potoana lavalava kely nataotsika izay ny tiatsika votra dia lafinjavatra anankiroa ny voalohany indrindra dia izay ahafahantsika mahita fa nomanina tsy kelikely ny famonoana anty kompania mpitaterana anabakabaka malagasy antsoina hoe Air Madagascar ity mise à mort programmée de Air Madagascar zay ngamba no mety azo natao lohateny zao famakafakana izao raha ohatra ka hoe nomena lohateny zany le famakafakana fa ao anatiny izay famakafakana entsika izay dia tapan'ny zaraitsika anankitelo zany ny voalohany indrindra dia hoentiko aminareo aloha ny tantarana ny historikany zany Air Madagascar izany nanomboka satria talohan'izay tsika nahalala tsara fa miroborobo ny kompania Air Madagascar io fa ny tena nanomboka nafaty azy nanomboka an'izay hoe descente en enfer ngamba filazantsika azy hoe fitotonganana izay dia ny tany amin'ny roso roa arivo tany rehefa nanomboka ny crise teto Madagasikara talohan'izay dia azo lazaina fa kompania mpitanterana prospère nahazo tombobaritra sy ny sisa izany Air Madagascar izany fa ny crise roso roa arivo zany nanombohany izay ataotsika hoe fitotongana ny kompania izay ary ho hitatsika ao anatin'izay nanomboka tamin'ny 2002 ka hatramin'izao tsika miteny izao la enteneniko teo mise à mort programmée ho an'ity kompania mpitaterana ity hoentiko aminareo zany amin'ny tapany voalohany fandarantsika ny historique na ny tantara ny totonganany izay Air Madagascar izay nanomboka tamin'ny 2002 dia amin'ny tapany faharoa hitondra aminareo hoe raha tadidinareo dia nisy fahasorenany mpiasa ny teraka fitokonana tamin'ny novembre 2014 tadidinareo angamban'izay na 2014 azafady indrindra non 2014 ka zay mihitsy raha tsy diso ako nanomboka nahasorenany mpiasa zany dia avy eo nisy ny fitokonana tamin'izany fotoana izany dia hoentiko aminareo zany zay hoe tao anatin'ny grève izay ny fitakian'ny mpiasa sy ny sisa dia ny tapany fahatelo amin'izay zany hitondrako anareo an'le hoe nanao an'ilay fikarohana sy fanendrena tale général vaovao dia tale généraly teratany vahiny kanadiana antsony hoe Gilles Filiatro ny fanjakana malagasy zany hoe ny conseil d'administration moa zany fa mazava azy ao anatin'ny fanjakana malagasy dia nitondra inona izay fahatongavany directeur général vaovao teratany vahiny izay nitondra inona ho an'ilay kompania ary mbola voapirofy ilay noteneniko hoe mise à mort programmée na famonoana tsikelikely an'izay kompania mpitaterana anabakabaka any mba tokony ho reharehany malagasy ity ny tanjona ao anatin'izao famakafakana entiko izao dia ny anairana zay moa le anisan'ny objectif natanjona foana izay apetratsika le hoe éveillana conscience collective zany hoe ny anairana ny naray zany filazantsika azy fahatongava-tsaina iombonany be sy ny maro hoe potika ilay fanana mpanjakany fanana mpirenena anao antsika rehetra any mba anisan'ny reharehany zany Madagasikara izany any mba tokana mbola azo lazaina fa mba kompania mamalagasy takany Jerama ny Air Madagascar kanefany anaovana an'izay politika mpamonoana izay dia zay le tsy ahafahantsika mangina satria ny fahanginana amin'ny tranganjavatra takan'io dia mitory firaisana tsikombakomba silence complice ozy ny filazantsika azy ka rehefa vita zany ty famakafakana entiko ity dia mba hanaitra ago ny saitsika rehetra voakasika mihitsy amin'ny ankapobeny
hoe zany ary le réalité misy ao anatin'ity compagnie ity. Avelantsika ary ve ho faty, avelantsika ilentika ve le sambo antsoina hoe Air Madagascar. Fa io moa zany avion, avelantsika icrash ary ve le avion ngamba ndao ary zay zany, avelantsika icrash ve le antsoina hoe Air Madagascar. Sa izy tompon'andraikitra rehefa mba vita zao resaka ho ataoko zao, zay no iraritsika ary zay mihitsy ny tanjotsika mbentsona efson, mba ho taitra, mba ahatsiaro tena ho tompon'andraikitra hoe raha zany tokoa le retsy ny zava-misy inona no mety mbola azo atao ho an'ity compagnie Air Madagascar ity. Zay tanjona anankiroa lehibe zay zany ny idemontreko aminareo hoe nezahana novonoina tsikelikely tao anatina stratégie machiavélika mihitsy, ny diabolika mihitsy raha tsorina ngambany le compagnie malagasy, hamononana zay le fierté, le ampoma malagasy izay. Zay no tiako aseho voalohany. Ary ny faharoa de amin'ny faran'ity famakafakana ity zay lava hoy ary mampiomana anareo fa ho lava mihitsy le izy, fa omeko amin'ny antsipriany mihitsy azava tsara amintsika zany hoe mila maka fotoana mihitsy tsika aloha zany mieno an'ity resaka zay ho ataoko ity, mila mise concentrer tsara. Fa mifarany fandarana de te andefa antso mihitsy hoe zay ary le retsy le compagnie Air Madagascar. Ho avelantsika am'izao ve iza ny tompon'andraikitra mety afaka hitsangana, reo cadre rehetra ao anatin'ny Air Madagascar am'izao fotoana zao mpiasa ny Airmady amin'ny ankapobeny. Isika mbola manana an'izany ampom-pirenena, fierté nationale izany, isika mbola manana an'izany fitiava-tanindrazana izany, isika olo-pirenena ka mahatsiaro hoe antsika io compagnie Air Madagascar io ka ndao tsy potehana. Isika ancien cadre ohatra na mba efa mahalala ny situation ny Air Madagascar io, nareo ancien dirigeant tao, nareo andeha ataontsika hoe syndicaliste isan-karazany, nareo responsable na concerné amin'izany Air Madagascar izany, hijery fotsiny an'izao ve zay ny tanjona tiantsika hotratrarina ao anatin'izao famakafakana entitsika izao. Ndao ary iverenana kely aloha ny tantara dia amin'ny tapany voalohany zay fandarana izay, mba ho karazana fintina zany azahoanareo zay mieno hoe maninona no tonga amin'izao, mahafantatra zany sy mamaly le fanontaniako teo, maninona no tonga amin'izao toerana misy azy tena hoe catastrophique izao, mba tsy ilazako hoe fa mitsipozipozy efa ao anatina famoizana aina le Air Madagascar. Tany amin'ny taona 2024 no ireny tolom-bahoaka izay natao nanalana ny amiral Ratsiraka ireny, zany hoe taorian'ny fifidianana de nisy an'ireny crise reny dia nisy izay fikasana hamono ny Air Madagascar izay. Ny mpitantana sy ny mpitondra tao moa zany zay niara-dia amin'ny amiral Ratsiraka, satria teo amin'ny 7 volana teo ny crise ary tena crise ny famonoany malagasy mihitsy raha tadidinareo, de natao karazana fairano moa teto Antananarivo tamin'izany fotoana izany, de nipetraka daholo le rano faritany enina le barrage zany le natsotsika tamin'izany fotoana zany hoe barrage anti-économique isan-karazany. Noy tamin'izany fotoana zany Marc Ravalomanana sy Didier Ratsiraka no protagoniste izany hoe ny fanandrina ny fandona zany. I Marc Ravalomanana tamin'izany nanana hélicoptère, nanana fiaramanidina kely zay nafany siditsidina zany, de namoaka an'le NOTAM ny fitondrana ny amiral Ratsiraka tamin'izany fotoana zany. NOTAM moa le azahoantsika azy notice to airmen ny filazan'io NOTAM io, fa ohatran'ny hoe le NOTAM moa zany de ohatran'ny hoe tsy mahazo manidina le fiaramanidina izay raha tsorina le izy hoe tsy mahazo ntsony zany misy an'ireny aéronef reny ny filazana azy, ohatran'ny hoe ny avion, ny hélicoptère etsetera maniditsidina amin'izay lanitra gasikara izay, de tafiditra tao anatin'izany ny Air Madagascar, so adinitsika zany tantara izany. Ary rehefa tao anaty crise de azo lazaina mihitsy hoe ady moa zany nisy tamin'izany fotoana zany, de voatery nijanona tsy niasa mihitsy ny compagnie Air Madagascar satria nikatona daholo ary nisy risque ny fandehanana tany amin'ny province satria le nanao le barrage anti-économique tsy hoe ny lalana ihany fa le NOTAM ihany koa zany notice to airmen ozytsika izay navoaka ny fitondrana Ratsiraka tamin'izany, de tsy navelan'ny fiaramanidina veto Antananarivo any avy amserana fiaramanidina ny vato ny famezivezy tamin'ny lanitra gasikara, zany hoe nikatona zany de nisy risque mihitsy ny fandehanana tany amin'ny province. Mazava zany fa namotika ny orinasa izay tamin'zotra tato anatiny ary mbola ninina ataontsika hoe tiana nompitehana lalina ihany azy zany satria
ary eto tsika nanomboka ilaza hoe iza ny acteur na tonga ny compagnie Air Madagascar io ohatran'izao kanefa mbola acteur majeur n'izany resaka fitaterana anabakabaka zany amin'izao fotoana izao. Voalohany amin'izany Andriamatoa James Andrenalso izay DG ny ACM izy amin'izao fotoana izao, fa DG ny Air Madagascar izy tamin'izany fotoana izany, tamin'izany roso roa arivo zany, de nanao tsy fanao nandray mibaiko zay hoe nakany amin'izany famonoana ny Air Madagascar izany tadidinareo moa tamin'izany fotoana izany saika hitsoky James Andrenalso tao anatin'ireny crise be reny zany, de iainga andeha ny volany Air Austral izay saika nandehanany, fa ny mpiasan'ny Air Madagascar tamin'izany tena nivondrona satria nanohana niny grève tamin'ny 2002 iny moa de ny bloqué ny mpiasan'ny Air Madagascar io fiaramanidina io tsy ho afaka anidina, de voatery moa zany ny commandant de bord izay Boeing 737 tamin'izany fotoana izany any Air Austral izy io namoaka zany any James Andrenalso zany hoe ny débarqué azy zany, de niorakorahan'ny mpiasa moa afa-baraka mihitsy moa izy raha tamin'izany fotoana izany, fa nahita hirika mihitsy izy niondranana nakany ivelany, tsy fantatra hoe tamin'ny fomba nanahoana ny nandehanany tany fa lasa tany izy ary teo amin'izay nanomboka ilay hoe nialatsaka anatin'ny ady amin'izay zany le Air Madagascar satria PCA-ny Air Madagascar tamin'izany Irinandriamanerasoa izay tena olony amiraly ratsiraka mihitsiny, fa ilazana hoe nanana misy tamin'ny Air Madagascar zany tamin'izany fotoana zany, de rehefa lasa James Andrenalso efa tany koa ny Irinandriamanerasoa tamin'izany fotoana zany, de tany ivelany tany nanomboka eo paikady ny kononkononana hoe ahoana ny amonoana tsikelikely an'ity Air Madagascar ity zay, de nijanona mataona ny tany apita tany moa i James Andrenalso ohatrany hoe exilé zany, fa tamin'ny alalana vaovao samihafa narenesana hoe niasa mihitsy izy ary tafiditra tao amin'ny IATA moa International Air Transport Association zay zany hoe association ny fitaterana anabakabaka zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, de nanao zay fomba rehetra azo natao mihitsy izy nandetehana ny Air Madagascar avy tany ivelany tany, tafalatsaka lalina tanaty lavaka ny anasa satria voalohany nesorina ohatrany hoe pure coïncidence fa tao anatin'ny James Andrenalso zay tafiditra tao anatin'ny IATA no nanesorana ny Air Madagascar tsopikambana ao anatin'ny ity IATA ity intsony, ary tsopikambana ihany koa tao anatin'ny ICH io indray ilay antsona amin'ny teny vahiny hoe International Clearing House izay ngambany malaza anazy amin'ny teny frantsay de le chambre de compensation, de mazava ho azy zany fa raha sady tsy ao anatina chambre de compensation internationale zany ianao le ICH ny tsy tao anatin'ny IATA de tsy misy tsony zany na compagnie aérienne n'izany Air Madagascar izany, atria tsy nisy ahoana moa zany firahantsika zany tsy nisy ny reconnaître zany, tsisy nanaiky azy tsony ohatrany hoe compagnie mpitanterana anabakabaka zany manerana n'izao tontolo zao, satria ny compagnie aérienne rehetra de tsy maintsy mpikambana ao anatin'ireo fikambanana anankiroa daholo, na ny kirakira ny varotra be io na ny fivarotana ny asana be isan-karazany zany de mihodina ao anatin'ireo association daholo, zany hoe rehefa tsy ao anatiny io ianao de namana ohatrany hoe tsy misy zany ianao satria tsy misy mivarotra intsony ny bianao, tsy mety mandray ny bianao intsony ny compagnie hafa, tsy misy tsony ny fifanarahana azo atao amin'ny compagnie hafa sy ny sisa tamin'ireny crise 2002 reny taorianany reny zany hita hoe lasa tany ivelany ny ekipany Amiral Ratsiraka de namotika tsikelikely ny Air Madagascar io Air Madagascar avy any amin'ny toerana izay nisy any zareo any tamin'ireny fotoana ireny ihany koa raha tadiditsika tsara tambolany Amiral Ratsiraka zany niady tamin'ny Marc Ravalomanana, de tsara no mampafantatra antsika vahoaka malagasy fa ny Air Madagascar io de noterena nitatitra miaramila maro mitambasina mpandritany, miaramila nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika izay mazava ho azy fa tokony hoe danger goavana be zany na loza goavana be ho an'ny compagnie aérienne anankiray zany asa mpanaoviny zany, fa antony ara-politika moa zany tamin'izany de zay le niteneniko hoe mbola James Andrenalso no DG ny Air Mad pro Ratsiraka izy tamin'izany fotoana izany de natao zany zavatra mamoafady zany.